Ya ty zany a resaka kely momba ny Gimp izay afaka mahasolo Photoshop, fikirakirana sary. Ny akanazy a dia ao amin'ny gimp.org. Tanjona amin'ity vidéo fohy dia fohy ity a dia ahafahana manamboatra titrana vidéo. Ny Gimp a dia azo alaina avy ao amin'ny gimp.org. Maimaimpoana tanteraka dia miditra ao amin'ny Gimp zany ianao gimp.org dia avy eo misy eto hoe download na téléchargement dia tonga dia eny tsindriana. Dia avy eo a tsindriana ilay hoe download ity a dia mety mahatratra eo amin'ny 85 méga. Zay zany ny habeany. Dia rehefa vita ny téléchargement dia installenao ohatran'ny rehetrarehetra izy a. Za moa zany efa navita ny installation fa tonga dia ampiasaiko amin'izay. Dia ity ohatran'ny sarina voalavo kely ity izy. Dia rehefa sokafana Gimp 2.8 zany no installé ato. Rehefa sokafana izy dia ohatran' izao ny paoziny, hafahafa be. Ny zavatra voalohany indrindra ataoko zany ianako a tonga dia manova ny ato amin'ny fenêtre dia ataoko hoe mode fenêtre unique. Ataoko mode fenêtre unique izy a dia mba mitovitovy amin'ny Photoshop amin'izay. Reto ny tools na ny fitaovana zany outil. Ity mbola azo alehibiazina. Dia reto ny option amin'ny outil. Isaka maka outil anankiray ianao a dia misy option. Maka outil anankiray ianao dia reto ny option. Dia zavatra tsotra fotsiny satria zavatra anankiray no atao a fa ny ankoatran'izay aloha azo ampianarina amin'ny manaraka. Ny zavatra voalohany ataoko zany a dia hoe nouvelle image, manamboatra image vaovao aho a. Raha tokony ho izy zao dia tokony atao mitovy aby amin'ilay vidéo izay atao ilay izy. Dia ato misy modèle maromaro dia 1024 x 7768 dia manao validé. Dia ohatran'io zany ilay habean'ilay sary. Eto zany ianao anazy dia ny tena ho ataoko dia hanoratra texte anankiray titrana vidéo. Dia ohatra zany hoe manoratra tsotra fotsiny aho a, tsindriako ity no ity texte dia misy hoe aty. Dia reto daholo ny option miaraka aminy. Ohatra hoe ny police tonga dia azo tadiavina eto, ny tay tonga dia azo tadiavina eto. Ato azo afaka mitady ny police izay tsaratsara. Reto ny endrika. Ohatra fotsiny hoe ity ny couleur koa tonga dia azo tadiavina eto. Ohatra hoe ataoko hoe menamena, validé, zay. Zay fotsiny aloha ny zavatra azo atao eo satria tonga dia soratana ilay izy ohatra ataoko hoe siky dia ampy. Dia avy eo a mazava ho azy mbola azoko sélectionnena zany iny a dia alehibiazina ny soratra. Ohatra fotsiny iny. Zay. Ahoana ny anakisakisahana an'io a dia mikasika outil anankiray indray. Ity anankiray ity no outil de déplacement. Dia rehefa tsindriana zany ity a dia diso. Satria izay sélectionné no ahetsiketsiny. Zay. Izay layer na izay ina moa tena dikan'ny layer fa tsy azo tadidiko intsony. Izay layer sélectionné zany a no ahetsiketsiny rehefa manao an'ilay outil de déplacement. Dia ohatra zany zahako a tia hanetsika an'ity soratra ity a dia ataoko ohatran'izao. Dia ohatra hoe ataoko eto ambany eto ilay izy. Dia avy eo a ty arrière-plan ity tiako esorina satria tiako atao transparent ny aorianan'ilay soratra. Dia azoko sélectionné ny arrière-plan iny a, io fotsifotsy io zany dia tonga dia atao hoe supprimer. Zay. Fa zany hoe asiko calque ny dikan'ny layer. Asiko calque vaovao ihany izy alongany a. Ataoko hoe arrière-plan anankiray mba hijerevana anazy fa zany ataoko maintimainty. Zao izy zao a azoko ampidirina ato ambany izy a. Dia menamena be izy zao. Tiako lokoina maintimainty araka ny teneniko teo a dia maka an'ity saut ity a. Outil de remplissage ny anarany. Remplir avec PP. Dia avec premier plan zany fa ataoko maintimainty ny premier plan kay dikan'ilay PP a. Zay.
ohatrohatra zao zany ny pause le izy tiako alaina fotsiny fa esoriko le arrière plan rehefa avy eo fa tiako hita fotsiny ahoana ny pause le soratra dia ahoana amin'izay ohatra hoe asina haingokaingony le soratra ohatra hoe asina contour na asina ombre dia maka ato amin'le mandeha ato amin'le calque sélectionner aloha le calque soratra dia mandeha ato amin'ny calque dia asiko style na calque atao filtre kay misy anazy atao filtre misy hoe ombre et lumière dia misy hoe ombre portée iny zao dia afaka tonga dia manao azo régler araka izay ilaina dia manao valider iny zany misy ombre iny fa zany tsy hita izy satria maintimainty raha ohatra ka tiana ho hita amin'le fotsifotsy indray dia averintsika apetaka le sélectionner loko fotsifotsy io zay le soratra io dia avy eo reto zany style amin'ny izy reto hoe style le izy reto dia azo apetraka izay tiana atao misy décor page rendu ohatran'izany zay dia asiko matetika ninahiko asiko fond maintimainty kely zay tokony miaraka foana zany reto raha tena tokony ho izy zay nasiko an'ireto rojo reto zany mampahatonga anazy hoe tsy mahazo misaraka le soratra sy le aloka dia ny nataoko zany dia micréer rectangle anankiray sélection rectangle anankiray dia avy eo mamorona calque anankiray ataoko hoe rectangle dia izy zany le calque anankiray fataoko farany ambony le izy dia avy eo asiko loko ohatra hoe aleo atao hoe mangamanga mifidy loko eto zany dia ataoko hoe mangamanga zay dia ataoko ambanin'le soratra izy zao io ambanin'le soratra somary ampiakariko kely fa ambany loatra zay dia ataoko ity zao le rectangle teo dia ity misy soratra ity ambony ity misy hoe opacité 100% dia ahenako ny opacité zay dia amin'izay izy zany mba manjavonjavona fa tsy manga mahery be azoko esorina amin'izay izay tsy ilaina ny arrière plan indrindra dia reto moa mijanona amin'izao dia io amin'izay zany no hoentiko arỳ amin'ny le vidéo arỳ ny anaovana anazy dia manao hoe enregistre exporter dia ataoko hoe exporter en tant que png efa hitona izy toetra ataoko hoe titre vidéo zay fotsiny zany nanaovako anazy dia avy eo moa ho hita eo rehefa avy eo ataoko hoe exporter dia izay lazainy eo dia ataoko hoe exporter fotsiny zay zany nanamboarako an'iny titre iny dia rehefa avy eo hitantsika hoe aiza ny anampidirana an'iny amin'ny vidéo